salama kareo. Eto amin'ny tambajotran moa zany dia fifamizarana ny mahasoa ny mahafinaritra foana dia androany astuce maman ohatra hoe karazana zana-pandarina kely ndeha atolotrondrahay atao anatin'ity tambazotratsika ity zany hoe maharenim-pianakaviana anazy. Ny zanako efatra no tiako ity fotsiny mahasoa isany amin'irety korotana be an'ny maman reto isaka eo resantsika androany dia momba ny fanadiovana ny orony zazakely mba tsy avoansery ny zazakely zany hoe ny anahy moa zany mikambana zany zao a efa voansery zany zareo zao zay ny olana kely za tsy hoe anao dokotera tsy akory fa hoe inona ny zavatra mahasoa ifampizarana mba ilana an'le hoe tsetsina be satria nisy fotoana zao teto efa nandriky ny herinandro tsetsina kely izy roa tena magaga dia niara-tsetsina mihitsiny a dia ny ato aminay ato mantsy mangatsika be ato amin'ny efitrano ato izay menakavy miara-matory ato an-tranonay ato dia mampiasa chauffage zay ka asa hoe iny ngama no mety misy allergie kely a. Ny tsara manatona topasalamana foana antanina fanafodina zazakely indrindra nourrisson. Ny zavatra conseil aloha zany manana an'ireny sérum physiologique le foana nadiovana kely amin'ny orona izy roa fa ny zavatra tena nandaitra indrindra aloha zany a dia ny resaka fievoana tena moa zany mievoka amin'ny fihezantena hoe mievoka dia zay ny conseil docteur hoe mievoka kely le zaza mievoka amin'ny ranon-tsira azo atao moa zany dia maka ranomasina mihitsy fa aiza kiny ahita ranomasina amin'ny japon filon zao zany hoe maka rano zany ianao a raha tokony eo amin'ny litre eo a sira ronsotro kely na olo-dehibe ary mety be mihitsy mampiasa an'ity a manala an'le tsenitsensina kely a dia ny olana kely sur papier ile izy a mety tsara mihitsy fa eo amin'le ohatra nao am'izay fomba fievoako miaraka amin'le zanako a dia nanao zany zay le fievoa fiteny velo le fievoany nanao evoka dia nanao evoka amin'ny fomba tsotra izahay zany hoe nanamanytony le scooter itony izahay a dia nasiana rano dia ao no mievoka saingy maty le fanana zazakely vao teraka raha ohatra niara-nitsofoka tao anatin'le fievoany iny mandaindaitra ihany izy fa mamay dia nataona indray zany manaraka dia nampiasa boary zay nalaina ny boary dia nasiana sira dia mievoka tamin'le izy le zazakely saingy a teto amin'ny faritry le tareteto na za olo-dehibe ary tena tsy mahazaka satria mamay be hitanareo zao tena mamay hoentiny io a spa mandoro velona ino zany amin'ny nourrisson a fa izahay lehibe ihany koa dia mahafinaritra anay ihany koa no mievoka fa tsy miaraka amin'ny zazakely dia mahafinaritra ihany koa mievoka an'le ravitsara zany hoe misy bidebe izy mivarotra tebakely ohatry ty inona zany anarana l'huile essentielle ny olana fotsiny a ny rescoteranay aloha zany a fandrahoanay vary ihany dia ny boaranay fanaovanay dité a raha ohatra makafy amin'ny fofona ravitsara ao anatina vary sy ao anatina dité anao dia mety tsara aminao ty fiky dité ravitsara c'est pas bon. Saluti, fa tsy ataoko parfum na vary mihitsy le ravitsara dia inona ny solution izy nareo satria za ohatra ny reny hoe mitantaran'ny olona mitantarana problème ko aminareo reny hoe inona ny tokony atao a sy mety indrindra raha ohatra sa te hiefika ianao a rehefa ny a tsy te hisy an'ireny contrainte be lehibe ny tantaraiko maro isan-karazany reny dia iny vahaolana hitako zany a sady karikaka tato amin'ny Facebook tato a tsy Facebook koa dia amin'ny le amody atao hoe Facebook rangaha dia modena nokatra Facebook zany dia misokatra zany hoe Facebook misy zavatra sponsorisé zay tato hoe isanandro sponsorisé ny zareo le pejany zareo dia sendra mande fil teto amina dia zareo mivarotra natao hoe diffuseur zay moa ny anao hoe ultrasonique dia mamakimaky eo hoe iny zany diffuseur fa le izy zany tena za mbola tsy mahafantatra mihitsy hoe inona diga zany diffuseur ohatra an'izao le izy ratsika le boatra fa efa mivoaiko le izy efa tsy ampy zay tanany ao anatiny a zany hoe zavatra kely karazeny je suis pas mignon mais je suis pas mignon raha atao bango tokana hoe iny ty zavatra ty dia fanaovana evoka kely tafita amin'ny fiainana ty zavatra kely ty fotsiny dia fa nahavitanana problème ka anao n'izy nareo tsy anaovako video mikasika an'ity mba eritreretana raiky fijaliko tamin'izany miezaka nievoka teo ity zavatra ity dia efa navita nampievoka anay menakavy tato an-dranonay ohatra ty le izy dia misy manque de courant alaina zany le izy a dia fafana karazeny a ty zavatra zatao satria tamin'izay ranao test tamin-jareo nanaritra an'ty nareo ty ilainy zavatra kely ty nasolo service après-vente tsy mandeha le zavatra anareo dia nasiana zavaiko ana dia natenaiko izy nasoloka ohatra le resort kely tao ana non tsy asoriny fa tsy mandeha dia tena tsy mandeha le izy dia asiana rano a atao anatiny ity a ohatrany kopy kely ty dia apetraka ao anatiny a apetraka le vodiny a apetraka atao anatin'le avaka kely a dia maka adapteur ianareo mety foana ohatran'ireny hoe misarisa
foana dia misy an'ity bouton kely ity dia potserina indray mandeha izy dia fa ça va. Dia jerenareo tena mahafinaritra kely amin'izy ity dia misy areny jiro kely mirehadrehatra kely reny mba afaka atao veilleuse na zazakely izy amin'ny alina mety kely amin'ny trikambana tena mahafinaritra kely hoan'ny trikambana zany satria le ilaiko anazy le rano-tsira dia mamparitaka an'le fivoan'le rano-tsira zany izy zany hoe atao anaty efitrano fotsiny dia ny tena mahatsara an'izy ity raha ohatra hoe misy zazakely manantona dia tsy mamay tsy atahorana andolo ohatra boary dika hoe mila manao an'izao fa io tonga dia miparitakeraka ny efitrano fa tiako tenena aminareo hitanareo tsy mamay le izy tsy mafana tsy mandoro zany raha ohatra ho anete efika zany dia mampiasa ny manao karazana ravi-tsara fa zay mety aminareo raha ohatra zao isany hoe mandovola dia miseho ty marity ahoana mety sera asina goutte kely na huile essentielle na ravi-tsara tokony eo amin'ny 3 goutte eo fa mety hitanareo amin'izao avela fotsiny izy dia vita amin'ny chocolat karazany kely anankiroa nalaiko anatin'ilay trankely nahitako an'ilay vitrokely ity zany izy version gasy izy version français za maison un grand serre itity sy lilo no anaran'le marque le borotran'ny lolo tsy hitako anareo safidy hoe izy amreo no tianareo izay dia nahitako anazy ao anatin'ity page njareo ty hoe isan'andro ataoko atao mbarika en franc gama bien direct mankany amin'ny page-njareo ao anareo no mijery amin'ny izy dia afaka manontany mba ingafiny fotsiny tsy antana ty amiko satria izaho tsy mivarotra fa mizara astuce fotsiny aho hoe zay ny mba zavatra hitako de toute façon menareo miaraka amin'itony ity mode d'emploi ty dia izy mora kely mampiasa anazy ohatran'le zavatra natorina ianareo teo zay mikasika an'ity vidéo astuce maman ity manaratsika voilà be dia be mihitsy zavatra afaka ifampizarana raha ohatra ihany koa hoe manana astuce ianareo any tokantrano any dia afaka alefanareo aty amin'ny aveo hoe zao ndraiky iaho ny zavatra hitako fampizarana amin'ny resaka fitaizana amin'ny resaka fahasalamana zazakely zay fa dia mamelaka mandapiona ho an'ny ray aman-dreny rehetrarehetra izay mijery ny fandaharana manaraka indray astuce hafa indray no tourna ianareo bye bye.